Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray anao tanatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ny fahita lavitra MBS manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako hanaraka izany sy hatramin'ny farany. Lafim-bavao ny politika sy ny raharaham-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-bavao ny antso ireo mpisehatra politika eto Madagasikara ny teo anivon'ny vondrona iraisan'ny pirenena ho an'ireo tany mampiasa manontolona amin'ny ampahany teny frantsay na ny OIF izany ny talata lasa teo ny fanakalo hevitra sy ny tady vahaolana mikasika ny toerana misy eto amin'ny firenena no tena votoatondresaka nandritra izany sy isan'ny voaresaka manokana ny momba ny senisy sy ny fifidianana ary ny fikasana metraka teteza mita eto amin'ny firenena Zeromenmenjanahary Manorandriamalina. Fifidianana madio sy mangarara no antondrian'ireo iraka manokany OIF eto amintsika ary izany no anton'ilay fiainana teo amin'ireo mpisehatra politika eto amin'ny firenena ny talata tolakandro teo teny Antaninarenina hoy ny filoalefitry ny RMDM izay isan'ny voasa nandritra io fiainana io. Ny diandry zareo eto zany dia hoe mazava fa fangatahan'ny seni no nandefasana iraka spesialy nakaty Madagasikara mikasika ny fifidianana. Dia zahay moa ny teny fa hoe misy namana maro mangataka ny sy ny gouvernemanta intérimaire, misy mangataka ny sy ny gouvernemanta fiaramitantana, misy koa mangataka ny sy ny tetezamita eto amin'ity firenena ity. Izahay dia miteny hajao lalam-panorenana. Aoka tsy hivoana amin'ny lalam-panorenana, tsy hiala amin'ny lalam-panorenana isika fa tsy maintsy lalam-panorenana ihany. Zay miteny amintsika mametraka amintsika fa tapitra ny mandany filoham-pirenena vazaha ty dia solotsika la filoham-pirenena gasy amin'izay fa ny azy fa tapitra. Voafitaka atsika nametraka vazaha, aoka tsy voafitaka koa tsika amin'ity manaraka ity gasy no apetraka, mila gasy tsika tonga ty firenena ity, gasy no ilaitsika hiara-monina amintsika eto. Tsy mankasitraka ny resaka tetezamita ireo delegation raha ny fanazavana fa manaiky kosa ny anaovana fikonan-doam-pirenena na ny fampiresahana eo amin'ny samy malagasy. Ka noho izany dia niteny izahay tao amin'ny OIF nanazava fa voalohany ilaina ny anaovana ny concertation nationale mba hanitsiana ny tsy mety rehetra na ny lalàna amin'ny feny fifidianana na ireo mpikarakara fifidianana na CENI na ny ACC izany hahazoantsika manatanteraka fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra. Dia nikeny rehetra zay sosokevitra tsara zay dia ho hitantsika ny fomba manatanterana zany. Tsy por ny tetezamita izy ary tsy zay ny diany nakaty, tsy por ny zavatra rehetrarehetra zay fa ny mission no nambarany hoe fanomanana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra tsy andraisan'ny rehetra anjara, zay ny diany eto. Isan'ny voaresaka tao anatin'io fiainana io ihany koa ny fanitsakitsahana lalàna ataon'ireo mpitondra sy ny andrim-panjakana. Vondrona politika maro no voasa ka isan'ny hita teny an-toerany ny CLR, RMDM, Panorama, RNR izay ahitana antoko politika maro ihany koa. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany dia mahatsiaro kamboto ireo vahoaka ao amin'ny faritra Morony Manivo niala teo amin'ny fitondrana ny filomary Karavalomanana ho ireo mponina tany an-toerana omaly sy samy nitondra izay hamarary azy ka manantena vahaolana avy amin'ny filomary Karavalomanana ireo solotena ny mponina avy amin'ireo distrika efatra mandrafitra ny faritry Morony Manisy Asin'Andriamanala Mateo Prince Simbola Avatsara. Mendrika ny iverina hitondra Madagasikara indray ny filomary Karavalomanana raha nambarandreo mponina ao Morony Mani. Vao niala ny fitondrana matsy ny filomary Karavalomanana dia potika tanteraka ny fiainan'ireo mponina. Potika ihany koa ny lalana ary potika hatramin'ny fiarin'izy ireo. Anisan'ny mampararana ny lalana kilikapina fandehana izay mirefy 240 kilometra tamin'ny roa volana lasa teo eo zay dia nametrahany engin be dia be tetsy ambonin'ny kilikapina eo. Nampagnatagna izy fa vitany agnatin'ny efa-bolana ny lalana. Izao nefa dia nesorony tao le engin ary tsy misy zavatra mihetsika eo nakely azy ka dia tena mararaka ipredary fantatra ny traikefanao ny fanamboaran-dalana ka dia mangetaheta ny fiverany anay agnao. Fiverenanao agnay raha ny lalana avy amin'ny commune urbaine fandena makany amin'ny commune magnodidy resahany dia tena potika tanteraka. Raisy ohatra fotsiny fandena miarina varatra zay tsy azo antehanana koa fa dia tongotra. Raha ny avy agny miarina varatra raha ty fandena dia agnaty tanimbary ny lalana, agnaty tanimboly ny lalana, tokotany fa tsy misy tomobilina tonga agny miarina varatra koa amin'izao fotoana izao. Lana makany fandrina tsara zaza dia toy izany potika tanteraka, fandrina mahazo arivo sy mianatsimy rehetra zany. Sahy madio, fiadanana, mahazo arivo, tonga tia Mitro sy Analakamisy Nambomahazo, agny Akarinoro.
tamin'ny andronao nefa dada titina ny spineto ary etsoko ny vahoaka ny distrika ny fandrina ray manontolo sy ny faritra Moromania fa raha ny lafy ny lalana zany a dia afaka ny famevezitra teraka ny poniny. Firy isan'ny commune? 5 ny commune amin'ny distrika ny fandrina zany. Ary sanay mireherehetra tato anatin'ny faritra Moromania ambato finandrana no mitarika tamin'izany fampandresenanao zany. Misehatry ny fanabeazana, ny tena tao anatin'ny misehatry ny fanabeazana dia mahafantatra tsara ny fotodrafitrasa napetraka ao entina anabeazana ny zanam-bahoaka. Tsy fotodrafitrasa fotsiny fa napetraka ihany koa ireo zavatra entina hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana tamin'ny alalany mpanabe, indrindra fa ireo fanampiana ny ray aman-dreny fanalana azy tao anatin'ny fahasahiranana fanomezanao amin'ny teny kit scolaire maro samihafa ireny. Mpanina tanteraka mbato finandrana 7 kilometatra adiny 4 garanidina no angalana an'izany. Peto zahay andriamato président dia miantso anao satria mijaly ny vahoaka, ny tanora tianasa miangavy ianao irotaka indray ary eo an-damosina mandrakariva mivokana mbato finandrana fa premier tour dia vita. Ho lasa filoham-pirenena ianao président, tsy hielitra io fifidianana io izay koa ny vavaka, ary hifidy ianao ny vahoakany Moromania amin'ny isan-jato ambony dia ambony, ary anao an'izay amenatra ny olona perinasa amin'izao tsika ny mpitody amin'izao izay mandoko an'ity tanàny ity orange sy ny karazana, mialatsiny fa voateniko izay, dia na dia isika izao ary tsy nisy ny karamaina, tsy nisy lokona akory fa tonga eto amin'ity toerana ity dia noho ny fitiavana an'ny président Marc Ravalomanana. Ary indrindra fitiavantsika nyty Madagasikara ity no antony ijoroantsika. Tsika tsy mba karaman'olona, tsika tsy mba tambazana amina fanambatambazana zavatra mandalo vetivety zay mora loha sy mora potika vetivety, fa isika ny tena olona mitsinjo lavitra ho an'ny hoavin'ity Madagasikara ity. Zay ngamba ny teny fohy monsieur le président Cristiano teny teo sady technicienne amin'ny fampandrosoana no assistant parlementaire miaraka amin'ny madame Monique Rasosa-Raner izay efa nampitondra ihany koa izy ny fialatsiny fa satriny dia satriny no tonga eto androany fa anaty koro izy. Tsotra président. Tamin'ny taona 2024 andriamato président dia sahany manadrina ny mitsangana eto miteny fa na premier tour na deuxième tour dia nitarika foana ianao tao manadrina, tsy nampisangamenako zany ary mbola vonona koa izahay aezaka sy hanatsara an'izany amin'ity fifidianana manaraka ity. Manakara, Mananjary, Farafangana, Vohipeno, Ambositra ireo ny toerana nandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana. Ny hita sy ny azo tsapain-tanana dia tena mbola miandratra mafy ny fiverenan'ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray ny vahoaka amin'ireo toerana izay nandalovany. Rehefa nare izay fatram-bahoaka sy ny olana iny fotony izay moa ny filoha Marc Ravalomanana tao Ambositra omaly dia nanome fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy indray indrindra ho an'ireo vahoaka tao amin'ny faritra Amorony Manisy. Asin'Andriamanala sy Mateo Prince mbola afa-tsara hatrany. Hita eto Moromania avokoa ireo olana sedrain'ny malagasy isam-baravarana. Marary ny mponina avokoa eto ny lafiny rehetra toy ny marary amin'ny vahoaka malagasy izay maro anisy, ka izany indrindra no nanomezan'ny filoha Marc Ravalomanana fanantenana nandritra ny congrès patry ny Antokotimba tao Moromania omaly. Tia teny aminareo zany fa fotoana izao ilana amin'ilay ratsy natao. Antsika tsy anendreny hoe ianona fa raha misy tsy lety dia mifona amin'Andriamanitra fa tsy anarentsika izy, tsy amelantsika irery izy amin'izao fanontany zao. Vao mijery ianareo rehetra ty fanontany reto olona re marina. Dada tsy manary anareo, tsy mafoy anareo dada, fa raha mbola misy keo farany tsy foana ny fanantenanareo, tsy foana ny fanantenanareo. Ka dia hiteny aminareo zao hoe ianareo aza manahy na mivadi-po fa hiaraka aminareo mandrakarivo dada, anao zay anarenana ny lalana simba aloha, anao zay ampanaovana hinanany sakafo,
be tany betsaka mihitsy a eto hitako ry akakina manandrina ry a ary akakiny ambato finandrana ry misy tany an'izay a tany lemaka be misy rano tsara be mihitsy nandia helicoptera nahitanizy tany hitako a ny avy any fandrina hita be da be azy volena tsara eto fa de indrisy ontsa mihitsy a maheno fa hoe na ny famatsinany zezika famatsina masomboly fanaovana toadrano ara tsy misy dinina fotsiny zany lalana tapaka tatsarotsy isy mpanampy ny ankizy tsy mianatra de ahoana mbola misy akoatrany loza ve nilazana zany loza matambo misy ty loza amnatambo misy ty de zay nitenenako anareo satria isika zany a ndazonareo hoe tena kamboty velo ray aman-dreny zay dada zay nresanyga Elize teo avy any Manandriny de nilaza koa ny avenerany vato tam'za tany nanomboka ny décentralisation tsika tena marina fa izany laza hoe ndao zarazaraina mba samy mandeha amin'ny faritra miaingy avy any amin'ny fokotany a fampandrosoana Madagasikara zy teny lo iteny any hoe izy manao décentralisation zao mila fahaizana io mila fahalalana io ary mila fahavitana fa tsy zay olona zay teny de miteny décentralisation hoe décentralisation ahoana disy be mihitsy zany décentralisation aloha mametraka tsara ny confiance fatokisana ny any amin'ny commune ny any amin'ny foto mihitsy zany de ny fokotany reo olo amin'ny fokotany reo fampidinika hoe eto nametrahantsika zany EPP zany reto ny zanatsika tsy avela mandeha zao a mandeha lalana filo kilometra la ikizy izy nona ny sakafo tsy misy zay ny avokeo mandehandeha fotsiny ty atao la décentralisation ty gaga ihany a de misasandray a manangana an'ireny le hôpital CSP2 CSP1 reny asa raha mbo misy ny azy CSP3 de raha ohatra na eny de le reny a sy le zaza le reny iteraka sahirana be mihitsy ary tsy manam-bola aloha amin'ireny de vao hiditra n'ilay maternité izy na le CSP2 de fa miferitraina le reny de izy andray momba nyty fahasalamany ty a amin'ny zavatra manjono ny olo eto tsy vita zany ny fandripahalemana vao be loso raha misy kio ny tena tsy mandry tany eto de eto aminareo eto amin'ny Roumanie ankoatr'izay de miatso ny olom-pirenena tsy ankanavaka mba hiomana sahady amin'ny fiarovana ny vato aoriny ny fandatsaham-bato ny Filomarika Ravalomanana afatra ihany keo tandemanareo tsara mila mitandrina hoe a tsy miomana amin'ny jiro tsy miomana amin'ny fitaovana satria aty aminareo ty be da be ny délestage samy miomana satria tena fifidianana ohatrany tamin'ny 2002 zany a tsisy natatahotra mihitsy fa de mijoro amin'ny fahamarinana foantsika satria raha izy ny eo ka resiny azy ary tsy maintsy ho resiny azy de anakorotana izy zay ny zavatra ataony samy mahay eto hoa tsy ireo kory nampianatra atsika fa fitoana fa samy mahay eto de anjaratsika ny hoe zay foana tovantsainy tsika reto zay hoe mita be tsy lany mamba zay mitambatra vato zay ko ina koa ny akanga maro tsy lany amboa tsy vakiny amboa na tsy lany mihitsy totosa omaly ny kongresy patry ny antokotima tao Roumanie ka fen'olona ny efitrano nanatanterahana izany ary ny hita de samy vonina ny ampiakatra indray ny Filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana izy ireo mbola ho zakany vahoaka vera mbola izao fitonana izao ihany sy hano hitondra ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka io ny fanontaniana anapetraky ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara tao amin'ny Roumanie omaly sy asamina andamafy ny iverenana izao fitonana izao avokoa moa ireo vahoaka nanatrika ny kongresy patry ny antokotima tao amin'ny faritry Roumanie Asinandria Manala Mathieu Prince mbola avatsara hatrany leo ny zavamisy ny malagasy leo ny kolikoly leo ny tsy fahombiazana ara-pitantanana leo ny fanampianam-bava leo ny jadona leo ny fahantrana sy ny maro hafa tsy ho zakaintsony nefa raha izao fitondrana izao indray no iverina hitondra ka mila fandraisana ndraiky sateny izao nefa izany ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara fanontaniana voalohany tokony mipetraka ao anatin'ny saitsika manoloana an'izao fasahirana an'izao de ny hoe iza moa ny tompony antoka voalohany mahatonga an'izao fasahirana an'izao ny fanontaniana faharoa tokony apetrakatsika ihany koa
inona ny tokony ataontsika manoloana an'izao fasahirana an'izao. Io fasahirana io tsy tonga ho azy fa matoa misy zao dia vokatry ny tsy fahaiza-mitata ny fitondrana. Ninona ezaka ataonao rehefa ny mpitondra ny tsy mahay mijery zay tena mahasosy lahara-pahamehanao an'ny vahoaka malagasy tsy handroso zany mihitsy ny fiainanao. Noho izany ity taon'ity dia mbola chance ho antsika satria ahafahantsika manova mpitondra. Na tiany izao fitondrana izao na tsy tiany, afaka volana vitsivitsy tsy maintsy mametra-pialana izy ary tsy maintsy ataontsika ny fifidianana. Raha tiantsika nefa ny azo an'izay fiovany izay, tsy maintsy mametraka mpitondra tena mahay mahavita ary tena mipetraka ho ray aman-dreny ny vahoaka malagasy mba ahafahana manala ao anatin'izao fasahirana an'izao. Tsy vita fotsiny izany fa mila arahana asa amin'ny ezaka rehetra izay atao. Ka tsika raha miteny miantso amin'ny président hoe président mirotsah ianao mirotsah, na irotsaka ary président rehefa tsy miara-mienta antsika rehetra ho tratra ny tanjona sa tsy ho tratra. Mbola ho zakanareo fa raha miampy 5 taona izao zava-misy izao. Noho izany mila miara-mienta antsika raha tena miray intsika, raha tena mifidy daholontsika premier tour dia vita ary tsy mila manao deuxième tour zany kotsika. Ka zay ny tanana antsika rehetra zany hivondrona dia nizao mba hivondrontsika isam-pokotany, hivondrontsika isaky ny commune, hivondrontsika isaky ny distrika hiady amin'ny alabato fa misy mandrangandrangana alabato any fa tsika tsy manaiky an'izany. Ary araka ny teny tao manome toky anareo zay mpitarika rehetra miaraka amin'ny président Ravalomanana fa tsy maintsy zay safidy ny vahoaka malagasy no hivoaka eo ary tsy maintsy fahamarinana no hivoaka eo na hoviana ho vato ny ady atrehantsika. Lalana iray ahafahanao miala ao anatin'izao fantrana izao sy fanlihana tanteraka ny mpitondra ankehitriny ny fisoratanao anarana sy manamarina izany ao anatin'le sy-pifidianana. Mbola manana 20 andro ianao ahafahana manao izany. Misy ny fandikan-dalàna ataon'ny olon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa tsy misy na dia iray aza nefa ny androm-panjakana eto amintsika mandray fanapa-kevitra momba izany sy afiraisana tsokombakomba amin'ny ratso no misy eto amin'ny firenena. Ho ny mpamakafaka politika iray niresaka tamin'ny mpanao gazety Jessica Miray sy Tahirinena. Ity ny fitondrana nahitana skandala betsaka indrindra, mifandimby mihitsy na olom-boatendry na olom-boafidy. Raha tsy hitanisa fa tsy nirara écran plat, bonbon sucette, volamena anjavony, fitondrana azo sarbidy, ady antrano amin'ny samy olon'ny fitondrana. Dia izao ny fizakan'ny filoham-pirenena zom-pirenena Frantsa izao indray, izay mandika ny 240 amin'ny lalàna mifeny zom-pirenena malagasy, izay mamaritra tsara fa tsy mahazo mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony ny olona feno taona mizaka zom-pirenena hafa. Hatreto, saika tsy misy toy ny avokoa ireo raharaha ireo, mangina avokoa ny rafim-panjakana eto amintsika. Dia le fetrapetraka ny lalàna eto amintsika zao manahirana be le izy satria hoe tsy maintsy akana mbola afaka toavana misy an'le hoe karazana voamera mpiampiangana mandalo amin'ny antenimera-pirenena ohatra. Tsy ohatra moa fa zay mihitsy ny tena voalaza ny lalàna hoe tsy maintsy efa mbola misy pitsomipitsony koa hoe misy zao isa zay vao manany an'io makatony izy efa miverina zany mitony fa nadiadiana dia raha tsika mahita tokoa. Fa hatramin'izao na le filohan'le voamera le hoe commission de mise en accusation amin'ny assemblée nationale dia vakavava mihitsy amin'le hoe avinday mba foazana indray le izy fa tokony andeha io fa sinisisa dia zay zany le hoe fampiaroaro ve amin'ny ratsy. Zay zany le fanontaniana mipetraka ary zany nge mahatonga ny olom-pirenena atsotso io hoe lasa miena na tsy mahatokotsony ny mpanao politika satria lasa ifampiaroarovana amin'ny ratsy le izy le fototry le atao hoe politika tanam-piandohana mihitsy natao anasoavana sy ampandrosoana n'le fiarahamonina le société no mivoana satria lasa zay zao tranandavatra manahirana. Ohatra koa raha hiteny amin'ny assemblée nationale ihany betsaka ny hoe fanadihadiana misy an'le hoe enquête parlementaire betsaka nefa natao tao mikasika ny raharaha ikongo le nisan'le fitifirana tamin'ny voalohany aogositra tamin'ny fotoanandro, mikasika ny télécommunication zay nampitaraina be mihitsy ahoana ty fandehan'ny méga ty fa ohatrany tsy arakaraka ny vola ny mikasika ny vidim-piainana fa dia misokatra ny fanadihadiana dia tsy mety mikatona tsy tatitra mihitsy zany ny fandehan'le satria ao anatiny eo dia hoe
mbola zay foana ve le fampitonana anatin'izy hoe zay tsy nanota taminareo nao ko hitorabato azy de mandefitra dolo ve zany ny lalàna eo anatrehany zavatra ohatran'ireny fa ty antoko iray lavaka ho an'ny firenena ny fanjakazakany kolokolo toy izao olobe tsy ny mahazo tompony anyka izy ireo ny feny arena miraviravy tanana ny olo-pirenena ny tondro rehetrarehetra kolikoly mirongatra rehefa mandeha zany rehetrarehetra zany dia misy atony avokoa amin'ny fandehan-draham-panjakana samihafa dia miresaka fampandrosoana ao anatin'ilay izy inona no fampandrosoana hita ao anatin'izany ireo finarenena rehetrarehetra zay ataontsika hoe mandroso amin'izao fotoan'izao na aty Afrika ary dia ataontsika hoe fa manao diniana ngeza be amin'ny ady amin'ny raha kolokolo fotsiny resahany tamin'ny fotoana andro tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana tadidiko tsara mihitsy nisan'ny hoe namaky ady amin'ny resaka kolokolo tamin'izany namorona ny Bianco ny fitondrana fandimbitorina zegny tsisy nanafoana Bianco zany hoe tena tamin'izany fotoana zany ny taremarika dia miteny hoe nialaka rena fao be ny fitanan'ny toekarena ny toerantsika teo amin'ny sehatra raisam-pirenena sy ny ataontsika hoe nitanjakantsika teo amin'ny ady hevitra amin'ny sehatra raisam-pirenena satria rehefa manomboka mba miaina antsika zany teo amin'ny toekarena dia na ny miteny ary dia inona zao tontolo zao tao anatin'ny na ny fahazahoana ny ataontsika hoe famatsim-bola sy ny sisa tokony sitrahan'i Madagasikara amin'ny fanoatra amin'izany misy ankehitriny ny tombontsoa izay tokony ho azontsika zany vokatr'ireo zavatra rehetrarehetra le hoe mirongatra be ny kolokolo eto Madagasikara mitotongana be sy ny sisa dia hatramin'ny mpampiasa vola ary miaohatra mitana anjara toerana lehibe ny antoko politika amin'izao amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena tokony samy andray an-tanana ny raharam-pivitanana avokoa izay matsapa fa olo-pirenena malagasy ity firenena ity dia mila miverintsika ao anatin'le fitsipika na hoe disipline raha vao tsy misy zay fampifehezana eto ny disipline dia sarotra be zany io zany dia tena manan-kery io na any amin'ny sekoly na ao an-tokantrano na eny amin'ny fokotany indrindrandrindra fa amin'ny fitantanan'ny firenena raha vao tsy misy ilay ity hoe disipline dia tsy eo zany ny disipline nefa na raha olona tsy manana an'ilay karisma le fahaiza-mitarika leadership dia tsy andeha koa zany tsy mitotely mihitsy zany ary tsisy mpanaraka mihitsy zany ary zay zany ary ny malagasy ny tena manana an'izay le ataontsika hoe an'izay hoe rehefa matsatso ny lohany dia izay koa ny rehetrarehetra raha ohatra ka ny hoe manao mpitaribato vilambava dia mikorotana daholo ny zavatra rehetra efa niainantsika izany tany amin'ny taony elanelan'ny taona 2-3 hatraty amin'ny taona 7 nipetraka zay disipline zay disipline dia tsy midika hoe dictature ny rafim-piarahamonina teto Madagasikara taloha misy mitarika ino talohantsika hoe isan'le hoe patriarcal hoe ray aman-dreny ny ray lehilahy no mitarika eo fa iny zany no tena misy an'izay dia hoe rehefa nitenenina iny ny ray moa zany rehefa tenenin dia mivadika hoe dada dia izay tenenin'ny dada no ranony ankizy fa nitondran'ny fandaharana miara-manonja famakafakana androany izany mikasika ny fiparitany ampahan-gazety mpanjakana frantsay amana-pirofo ny fizakan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nisy azo-pirenena frantsay ny antsiprian'izay avetrany vaovao anisany mitana ny sainy mpanara-baovao amin'izao ny fiparitahany ampandry tamin'ny gazety mpanjakana frantsay ahitana ny lisitra ireo teratany vahiny na azony zo-pirenena frantsay nisany tafiditra ao anatin'ity lisitra ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny vady aman-janany raha ny hita tao anatin'ilay gazety mpanjakana frantsay dia teo amin'ny taona 2014 izany hoe teo amin'ny faha-50 taona no nahazo izany izy sy ny fianakaviany nitondra fanehoan-keviny mahakasika ity raharaha ity ihany koa androany nisy solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja osoka be vava sy famitaham-bahoaka nataony Andry Rajoelina hatramin'izay raha lalàna mifeny zo-pirenena malagasy ao anatin'ny 240 anefa nojerena dia mamaritra fa tsy mahazo mizaka ny zo-pirenena malagasy intsony ireo olona feno taona maka ary nahazo zo-pirenena hafa izany hoe tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy intsony ny filoham-pirenena ankehitriny nanomboka tamin'ny taona 2014 io ankoatr'izay dia tsy mananjo irotsa kofidiana filoham-pirenena ihany koa ny tenany hatramin'ny androany dia mbola tsy nahenona feo mahakasika ity raharaha ity ny filoham-pirenena voapirofo izany zao efa samy mitondra ny fomba fijeriny efa samy mitondra ny pirofo ananany sy mivokatra ny fikarohana avy any ny tsirairay ary tsy olon'olom-poana no mitondra ny reny tsy ataoko hoe tsy compte fako no mamoaka an'le izy ary ty tena ain-dehibe pirenena ty mahakasika ny mpitondra firenena laharana voalohany amin'ny fitantanana amin'ny firenena lehibe ny mpanatanteraka filoha pirenena
momba azy mivoakasika am'ity efatra amby 20 ora mahery ny resahany ty zavatra ty mbola tsy misy ny fanamariana na de kely aza avy am'le olona voakasika na ataontsika avy am'y rafi-panjakana mihitsy azy satria akoatry ny olombelona azy satria tena hoe olom-pirenena fa hoe olom-pirenena ile zom-pirenena moa zany inona no tenentsika fa akoatry ny olombelona azy a de voakasika ary voasaringotra ao anatin'ity tantara ity ny mahafiloam-pirenena azy na tonga azy teo amin'ny toerana mahafiloam-pirenena azy sy tena fanontaniana mametraka baraingro be am'izao fotoana zao de hoe atraiza zany ny sandany reny zavatra rehetrarehetra nitranga teto Madagasikara reny nanomboka tany amin'ny taona 2024 mandraky tiany androany nitondrany fanehoan-kevitra ihany koa ny tsy mbola namoahany gouvernemanta ny datim-pifidianana efa bolana ty aoriny namoahany seniny vinavinany tety androm-pifidianana mamofopofona tsy fahavononana iroso amin'ny fifidianana izao fietsika ataony mpanatanteraka izao na de fa nilaza aza fa isy ny fifidianana amin'ity taontiny avy eo anivon'ny gouvernemanta efa bolana ty arinany namoahany sosokevitra avy amin'ny seny mbola mampifilafila ihany le gouvernemanta kanefa fantatra fa tsy afaka mihoatra an'izay na de misy fandisiko kely herinandro ary io tsy afaka hihoatra lavitra an'io a ny amin'ny fitantanana ny fifidianana dia no mafisina zany no hoe asaina tsy maintsy asaina mamoaka ny datim-pifidianana aingana ny gouvernemanta ka ny gouvernemanta satria ilay fampifilafilana famoahana ny daty ofisialy io de azo adika ho fironana makany amin'ny tsy fanatanterahana fifidianana na azo adika ihany koa ho fampianana ny fitoviany zay te ho kandida rehetrarehetra satria raha mino sika efa hanana kandida ny any amin'ny fitondram-panjakana rehefa avy eo ary kandida malagasy fa tsy kandida vahiny akory mino sika efa hanana kandida ny avy any fitondram-panjakana de iry zareo nefa namoaka ny datim-pifidianana fa ny akoatry ny ivelan'ny fitondram-panjakana zany rehefa avy eo any amin'ny fotoana moany azy vo alala ny daty de zay le mahatonga le adihevitra hoe teteza mita sa tsy teteza mita gouvernemanta misokatra sa tsy gouvernemanta misokatra fa ho atsika ho an'ny RMDM de atao io fifidianana io araka ny voalazan'ny lalàna ary avoakaingana ny datim-pifidianana trakinina avy amin'ny antokotsika Madagasikara sy ny RMDM ihany koa ny rosoana amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana ireo lalam-pifidianana izay efa misy tsy mifanaraka amin'ny vaninandro amin'izao intsony tokana ny tanjona de nisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra lafim-bavaon'ny fampianarana ambony kosa indray anolavy ny fitsarana momba ny lalam-panorenana fanondroiny indray ny lalàna laharana fa 2024 tsipika 2020 mikasika ny fizakantena ny université nambarany ACC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ka tsy tokony avoaka izany sia tsy mahafapo UNISSS ilay fanampahana satria matoa ny volavolain'ny lalàna iny sia de anasony université mpanjakana fanadidina nataony Jessica Miray sy Tahirina mbola mianjandro mitady eo amin'ny fanjakana malagasy ny syndicat ny mpampianatra pikaroka mpampianatra na ny CSS fandrona izao no nandava ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny fangatahana ny fizakantena ny université sy ny toeram-pikarohana miankina amin'ny fanjakana ny lalàna laharana 2024 tsipika 2020 nambarany HCC tao anaty fanapahana laharana 5 tsipika HCC/D3 nivoaka ny fitojona lasa teo fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ity lalàna ity ka tsy tokony ho avoaka lalàna izay efa niantona teo anivon'ny HCC nandritry ny enimbolana ho an'ny CSS fitadiavana vahaolana ho an'ny université mpanjakana no namolavolany iny lalàna iny ny valiny dia ny ankapobeny tsy mahafapo satria iny lalàna iny matoa natao dia entina hanatsarana entina hialana amin'ilay ataontsika olana na grève lavareny miverimberina eny amin'ny fampianarana ambony fandroan'izay nandava ny ACC anazy araka ny lazainao teo zany hoe zay ngamba no hitan'ny ACC fa mety mendrika ave ny atao hoe fampianarana ambony sy ny fikarohana eto Madagasikara ankoatra ny fizakantena ny université mbola maro ny fangatahany CSS tsy misy valiny hatramin'izao isan'izany ny tsy fampimpampianatra raikitra saika antselika avokoa mantsy no miantoka ny 700 ny fampianarana amin'ny université rehetra manerana ny nosy tsy ampibetsaka araka izany ny isan'ny mpampianatra
izay maty sy lasa ny sotroronono ihany koa tsy misy misolo farafahakeliny poste budgetaire manodidina 900 no andrasana ao anatin'ny 3 taona ho an'ny fampianarana ambony tsy nisy anefa na dia iray azy tao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny fiantetebolam-panjakana tamin'ity taona ity raha araky ny fenitra napetraky ny UNESCO mpampianatra iray tokony misahana mpianatra 520 ny zava-misy eto amintsika nefa mpampianatra iray misahana mpianatra 70 mbola ratsy lavitra noho izany azy any amin'ny université ny Fianaratsoa satria mpampianatra iray misahana mpianatra hatramin'ny 70 amin'zato misy fiantraikany be amin'ny kalitao-mpampianarana izany ireo vakataire ireo efa ho aman-taonany ihany koa tsy nisitraka tampoka raha mintsony tena marina aloha tsy hoe manambana ny tsy ampianatra intsony izahay fa noho ny situation nireo vacataire izay mialan-daharana dia mety atao hoe hidy ho azy ny fampianarana ambony satria tsy ho vita ny permanent mihitsy ny fampianarana eny araka nefa lazaina efa hatramin'izay dia hatrany 70% ny fampianarana sy ny fikarohana dia ny vacataire manao azy mialan-daharana tsikelikely izy ireo no tsy fahazahoany ny zo sy ny asiny no antony nahatonga anay ny lazan'izay zavatra eny kanefa ny lalam-panorenantsika reny dia milaza mazava fa hoe ny olona rehetrarehetra dia miendrika asa sahaza azy ary tokony hisitraka ny valin'asa rehetra izay vitany aiza ho aiza izay amin'izao fotoana izao ny faharoa dia ny fatahoranay ny apotika ny fampianarana ambony satria ny zanaka malagasy rehetra ny kaheny mianatra indrindra ireo atao hoe zanaky ny olona tsotra rehetra ka raha potika izany fampianarana ambony izany aiza ntsony ny alehany ary faharoa eo ihany koa ny fantatsika tsara fa zany fampianarana fanabeazana fikarohana zany ny kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena rehetra ka raha izany ny atao tsinotsinona dia tsy hisy fampandrosoana ntsony eto Madagasikara ho an'ny CSS mizotra miandalana amin'ny fikatonan'ny université mpanjakana ny zava-misy amin'izao lafy mavao tsy fandriampahalemana kosa indray izy adalo iray no lavo ary iray kosa asambelona ary presque kombakomba mpamatso-piso iray andreo mpakankery no voasambotra ny vondro tompoparitry Imerina Central androany maraina nandritra ny fivandonan'ny zandary sy ny jolahy nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety moandroany ny avy amin'ny kompania ny Imerina Central tetsy akada lalana Jessica Miray sy tahiriny endrika tsy fandriampahalemana mahazo vahana amin'izao ny fakanankeriny any ambanivohitra fomba fiady hafa akoatra ny alatromby akana vola ny 70% amin'ny trangana fakanankeriny amin'izao dia noho ny resaka ady tany avokoa olona avy eo amin'ilay tanàna ihany no manome vaovao ho an'ny dahalo ho an'ny vondro tompoparitra Imerina Central manokana fakanankeriny miisa 4 no nitranga tamin'ity taona 2024 ity saika nisy eo tany amin'ny sistany manasaraka ny faritra avokoa no nitrangandreo fakanankeriny ireo na ny limitrofe manasaraka ny Analamanga sy Alaotra Mangoro ary Analamanga sy Betsiboka zany hoe lonolony amina ady tany ady lova na ihany koa fialonana fotsiny amina olona samy mpitady vola samy mpanao vary ohatra na samy mpanao katsaka ohatra na samy mpanao soja ohatra dia mifampialona dia zay no mahatonga ny fakanakerina any ambanivohitra avy eo fa ny tena maro dia amina ady tany ny ady tany koa tsy lay klasika fantatritsika amin'ny andavanandro hoe ity misy tany anankiray dia divan'olona roa fa amin'izao taona 2024 zao amin'izao androntsika zao sarotra amin'olona any ambanivohitra ny hivarotra ny taniny dia mety ihany koa provokena le izy atao le kidnapinina le fakanakeriny amin'izay le olona mitady vola likida dia tsy maintsy hivarotra tany rehefa avy eo dia zay zany no tafiditra ao anatiny ao misy koa mifaritra mifanolo-bodirindrina ohatra tsy voafaritra mazava zava-misy zany hoe efa Alaotra Mangoro ve ny eto mbola Njorobe ve ny eto dia io efa anaovan'ny any amin'ny lafitany sy ny sisa ezaka io inonay fa zay koa no mahatonga ady tany be dia be matetika mitovy amin'izay ihany koa hoe mifanila ny Akazobe sy ny Njorobe ohatra fanila ny Njorobe sy ny Ambodratrimo ohatra dia zay no iaviny fa misy olona avy eo an-tanàna ihany olona tsy mifanalavitra mahalala ny zava-misy rehetra eo ino no mampita avy eo any amin'ilay olon-dratsy nitrangana fifandonana teo amin'ny dahalo miisa 10 sy ny zandary avy eo anivon'ny vondro tompoparitra Imerina Central androany tokony ho tamin'ny 10 ora maraina tao Ambarbe Fokotany Soavinarivo commune Mangamila distrika Nanjorobe dia nisy dahalo anankiray nodimandry tao aorian'izany fifandonana izany basy 3 no azo tao aorian'ny fifandonana dia nisy basy mahery vaika na arme de guerre ozy tsika mas 36
miisa ray ary basimborona miisa roa. Nisy ihany koa bala amin'ny totaly 20 azo tany antoerana, misy amin'ireo 762 mm, misy 75 mm ary misy bala amina basimborona le nitenenina teo, dia misy zany le bala fampiasa amina fitaovam-piadiana arme de guerre. Rainy dahalo maty, misy dahalo anankiray hafa azo sambobelona. Misy ihany koa olona zay aty Antananarivo indray izy fa mpamatsy mpiara-mombonantoka amin'ireo dahalo ireo mampiasa mividy manana puce be dia be zany puce telefonika dia ampiasain'ireo amin'ny fanaovana kidnapping, puce miisa 20 rehefa natao ihany koa ny fisavanan'ny tranony taty Antananarivo. Efa misokatra ny fanadihadiana mikasika ireo basitratra. Raha ny fantatra, efa nokosena ny numéro de série an'ilay basy arme de guerre mas 36. Lafim-baovao ny toe-karena kosa indray dia mena ao anatin'ny politika ny fitaka sy ny lainga ny vahoaka malagasy amanoloana ny fitantanan-daram-panjakana ankehitriny ho ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova androany. Isan'izany ny mikasika ny fanamboarana ny vola 50 ariary, volamena sy ny fanondranana ny volamena any Turquie. Aziromany Menjara sy Manora Andria Malala. Les 100 millions de dollars zavatra koa moa ko resahany zareo. Les 100 millions de dollars na hoe zato tapitrisa dollars les aides budgétaires nomeny Banque mondiale. Fantatry ny Banque mondiale tsara fa rehefa manao izy zareo mandany zareo zavatra ohatran'izany tsy maintsy mandalo LFR rehefa aveo ampidirina amin'ny LFR le izy. Mila miteny ny manam-pahaizana rehetra eto amin'ny firenena. Malona izao tranga rehetra miseho eto amin'ny firenena izao ho etrany Serge Zafimahova. Ary maninona moa mangina ny manam-pahaizana malagasy? Maninona mangina ro ataontsika hoe tapikandrina vatina sondrotry ny tany mpanao mpampianatra ekonomia sy ny karazana ao akatso fa maninona mangina? Zany ane tsy mampandeha le firenentsika hoe mangina daholy ny olona may. Tazana hoy ity mpahay toe-karena ity fa politika ny fitaka no mitranga eto amin'ny firenena ary fahanana lainga ny vahoaka malagasy. Mila mijoro ny malagasy rehetra mba ahafana manavotra izao fiainam-pirenena izao indrindra fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Fampoteny fitondrana tamin'ny fifanarahana tsy ara-dalàna tamin'ny tetezamita ny orinasa Jirama ka tsy magaga raha boka trosa toy izao hoy Fanirisoherinay voapikambana ao anatin'ny RMDM diaspora voatery mamorona fandaniana hafa mihoatra nefa voatondry ny orinasa vokatry ny fahatapahan-jiro tsy mety tapitra hatramin'izao ankilana nefa ny faktura tsy misy fiovany ary tsy maintsy faina avitra Sonabe sy Andry Rakoto Malala. Roa volana ny sesy anaty azina no ny ainana Antananarivo ny fiainana andavanandrony sy ny fitadiavana. Olana teo amin'ny famatsiana solika mitohy amin'ny fahampitehan'ny milina mpamokatra herinaratra ny Andekaleka tsy misy fiafarany ny fahatapahan-jiro vokarin'ny Jirama. 420 megawatt ny famokarana any Andekaleka, ny ampin'ny famokarana nataon'ny orinasa Tozy Green 420 megawatt izay nanapaka ny famatsiana herinaratra voatsela izay kanefa nafahana nanampin'ny famatsiana ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Mianaraka izany io famokarana io. Mizaka ny fahatapahan-jiro teraka izany rehetra ho an'ny orinasa iray izay tsy maintsy mampiasa milina mpamokatra herinaratra rehefa tapaka ny jiro dia mitetina atapitrisany vola avoaka izay tsy anaty kajikajy isam-bolana. Miaina fahatantoka araka izany raha dia mokatra. Dia ny zavatra hitanay hatreto aloha zany raha amin'ilay orinasanay dia tsisy fiovany mihitsy ny eo amin'ny faktura. Nefany ankoatra ny faktura izay aloha isam-bolana iny dia ny orinasa tsy maintsy manao mampiodina le orinasa dia misy fandaniana hafa zany ankoatra n'le faktura le fandaniana isam-bolana dia mividy solika. Nanomboka ny volana janoary hatramin'ny tapaky ny avril teo amin'ny 20 litre isam-bolana mba hany solika ny vidiana na nampidinana an'le orinasa. Fa nanomboka tamin'ny tapaky ny avril hatramintsika miteny izao izay tena ao anatin'ny fahatapana matetika sy maharitra dia tena ny tombo tsy fatako tsony hoe avy roeny sa telo roeny ny fandaniana fa isan-kerinandro dia mahatratra 70 ka hatramin'ny 20 litatra isan-kerinandro ny solika vidiana. Nefa ny ankoatran'izay ny faktura ny Jirama izay aloha isam-bolana dia mahatratra tapitrisana izay tsy maintsy faina isam-bolana. Dia zara raha manome fepitaona izy zany anefanao an'le faktura eo amin'ny herinandro eo no fepitaona hanomezany anefanao an'le faktura nefany le fandanian'le orinasa ny tombo dia tena
misy fiatraikany. olana lalipaka ary nanjakany ny fanodikodianam-bola ny orinasa Jirama. Bokatrosa ity orinasa tantanin'ny fanjakana ity amin'izao. Fa tamin'ny taona 2024 no nitotongana ny Jirama ho ny fanazavana no entin'ny Fanerisoa Erinaivo. Nandritry ny taona ny fandimby ary indrindrandrindra nandritry ny teteza minita dia nanao contrat amin'ireo mpamatsy azy ny Jirama, misy ny fournisseur na groupe, misy ny fournisseur na électricité ary misy ny fournisseur na solika. Contrat tsy ara-dalàna mahatonga ny Jirama bokatrosa. Manao subvention ny fanjakana manome vola any Jirama dia voatery andoavana andreo trosa prestataire sy fournisseur reo foana ny vola izay voarainy Jirama dia tsy afaka mihodina intsony izy. Etsy andaniny ireo prestataire sy fournisseur reo ihany no manangana famokarana herinaratra en parallèle amin'ny Jirama dia milaza fa concurrent Jirama. Raha ho ana manokana zany dia ry zareo no manao izay apotika ny Jirama dia avy eo zareo manao concurrence déloyale. Sika raha ny aoriana ikatona tanteraka koa ny Jirama en cessation de paiement dia ireo olona izay fournisseur ny Jirama sy prestataire ny ihany koa no andray an'izany Jirama zany en location gérance ary dia hitombo avy 3 eny 4 eny 5 eny ny vidin'ny jiro sy rano. Tokony hosakanantsika faran'izay sokony ny fanafoanana ny Jirama fa ny fahaiza mitantana apetraka amin'ny Jirama no tokony hiadivantsika. Lafa mavony sosialy kosa indray azo averina eto Madagasikara ny fampiarana tanteraka ny dinam-piarahamonina ho ireo olom-pirenena lalàna izay fampifehezana eo amin'ny asam-piarabelona tsy mety anefa izany raha tsy misy ny fahamarina toerany toe-karena ireo mpitona ihany koa no mila fitaratra amin'ny fanajana ny lalàna havitra Solonaibe sy Andry Rakoto Malala. Tafiditra anatin'ny kolotsaina sy ny soatoavina nentina nandrindrana ny fiarahamonina malagasy ny dinam-piarahamonina. Singiray lehibe nahafahana nametraka ny filaminana sy ny fifampatokisana ny fisian'io lalàna io. Nanjavona nefa izany indrindra ho an'ny ety amin'ny tanàna akaiky ireo rafim-panjakana toy ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana. Nosoloana azy ireny ny fanapahana amin'ny fanitsiana ireo olona nandeha lalandiso. Azo ataony mamerina ny dinam-piarahamonina fa mila ny rehetra manaiky ny lalàna hoy ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena. Ohatra zao nisy efa namery kely azonao dia iny hitanay nefa mely vetivety izy noany dia vetivety izy mirihary mbola mampahory ihany dia azonao dia tombony ihany zany le ohatrany araka le nantainina teo hoe tsy manao ny asa marina zay fitsarana tsy manao ny asa zay mitandro filaminana iny ty olo ty nahitana efa mely ka dia mbola iny tsy tsapy kely any dia mimoano dia iny dia efa mivoaka mirihary iny zay le fiarahamonina misy ny manaonao foana dia sosy-dalàna no ampiasany dinam-piarahamonina afaka masolo mpitandro filaminana afaka manao ny asany zany ny fiarahamonina. Arakaraka ny firenena tsirairay ny fihezana ny dinam-piarahamonina rehefa mahatra loatra ny olona mivaha foana na lalàna ary indrindra amin'izao fotoana izao zany mpitondra fanjakana tsy dia misy manara-dalàna zany. Eto Madagasikara zany amin'izao voarara lalàna ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tany repoblika Madagasikara amin'izao satria ny olona any ambony isan'ambaratongany tsisy manaja lalàna. Ny olona nefa ny amirodana ny toe-karena ny tsirairay lasa mitarika fanaovanovana foana eo anivon'ny mpiarahamonina koa fampiaro satria samy manao daholo moa zany fa itsika moa mampiatra lalàna eto indraindray tapa-bolana roa volana eo ihany dia ohatr'izay foana ohatr'izay dia lasa raiky tapisaka kolotsaina raiky tapisaka eo ato amin'ny eto anivon'ny fiarahamonina ny fanajana lalàna sy ny sisa dia fa azo iainana ny hoe famerenana ny dinam-piarahamonina zany azo atao tsara raha ohatra hoe mandeha ny toe-karena fa raha toe-karena tsy mandeha tsy sisy dikany. Tranga matetika reny fitsaram-bahoaka noho ny antony maro raha rany ny zon'olombelona izay nosony avy ny Madagasikara nefa ny fanaovana izany. Mazava ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena mila ny mpitondra no fitaratra amin'ny fampiarana io zon'olombelona io. Marina zany le fitsaram-bahoaka tsy tokony hipetraka fa le fiainan'le vahoaka zany raha efa ohatra ny misy heven'ny mamoky mara impotra atao aminy
efa nle fieriny ihany iny tsy andeha fitsaram-boaka misy vola mpandrony nefa le olona efa hita nefa io ihany dia io ihany dia lôjika zany izy mampiasa an'izay efa tena tsy efa mihoatra ny fefy zany satria efa maingo rano efa avereza zavatra sy hoe zavatra ataonao zany izy ngay a mety ihany nisy izy amin'ny lafiny indray nefa misy maharatsy azy satria ianao raha hoe anao fitsara-boaka ianao anefa ianao hanana maditra mbola amenao tsy sonjoray loasao aminao tsy maintsy mbola misy aningana salan'izany dia tsy io raha misy olona mitondra fanjakana eto ka samy teny mihitsy hoe anaja ny zoan'olombelona manaja zoan'olombelona zany miankina amin'ny toe-karena ny tsirairay hoe midika an'izay dia efa manaja zoan'olombelona ny mitondra fanjakana rehefa mamiasa mamatsy ho an'izay tokony vatsiana ny tantsaha mamboatra lalana ohatr' izany manaja zoan'olombelona nge zany miasa ny olona amin'izay dia tsy tokony manaonao foana zany hoe mandeha ho azy ny fiainana amin'izay fa zao tsisy asa ny olona dia lasa manaonao foana dia tsy voafehana mitandro filaminana na mpitsara maika koa manaonao foana reny rehefa any amin'ny tany lavitra andrina any dia rava foana ny zavatra rehetra fa mitondra fanjakana mamboatra lalàna iarovana ny tenany daholo fa tsy mamboatra lalàna azaho malagasy tsiraray tombotsoa fa raha mamboatra lalàna mitondra fanjakana dia ny anapotehana le tsy mpitondra fanjakana ny lalàna foron'ny aingana. Fampivarotra eta madinika ampolo no nesorin'ny komisera iray anazo baiko tetsy amin'ny fokotany Andavamamba anaty hazo faharoa boriboritany voalohany maraina teo mangataka ny anohizan'ny fivarotany malalaka ahafahany velona nefa ireo mpivarotra melony amindrana azy ireo raha tsy maintsy izay araka ny fitarainan'izy ireo. Avitra Solonebe sy Andry Rakoto Malala. Mpivarotra ampolony mahery manana fahazondalana hivarotra avy amin'ny fokotany no voalaza fa noroan'ny komisera avy amin'ny polisin'ny Lanivato tsy mahazo mivarotra intsony manoloana ity trano fivavahana ity nanomboka tany keo maraina. Efa taonany maro izy ireo no nivarotra teto amin'ity toerana ity ary mandoto ika amin'ny fokotany isan'andro. Gakanevy izy ireo raha noroana tsy nahazo nivarotra ary tsy nisy fampilazana mialoha io maraina io. Eto amin'ity ny fitadiavana ny sakafo hoan'ny zanakay ny zavatra rehetra ilainay no fatrano inona kanefa izay dia voarara fotony toto izao tsisy fampilazana tsisy fampiomanana fa tonga dia miala tsisy atakandro dia rehefa nangataka zany izay teny amin'ny komisera teny Nosizato hoe teny Nosipatsana teny Lanivato rehefa inona komisera ny antony mba tsy hahafahanay mivarotra mba miangavy Antanandrary avy aloha izay mba hivarotra fa sahirana anie izay no hanina androany dia tavina androany rehefa tsy mahazo mivarotra izy dia tsy mahazo mivarotra fa baiko avy any amboniny anay zay ozy izy mibaiko avy any ambony zay koa nge ozy izy mba mijaly vao baiko avy any ambony avany fa tsy nareorery ozy izy. Olona firanara no voakasika anatiny Dimapolo zay zany efa nanao taratasy fangatana tany amin'ny fokotany mba ahafahanay mivarotra fa zay tsy mirotaka amin'ny arabe mivarotra fa mamono naiky ny anaraka fandaminana izy ireo raha toka misy izany. Metekena raha hoe tedavana toerana ray ho afindra dia any mivarotra. Le izy mbola elaela zany le toerana ray fa ny angatahanay zany mba hoe ho afaka mivarotra aloha zay para-pamisy azy dia hevitra vaovao zay fa ekenay le izy. Tsena maro ny voakitikitika nandritra izao fitantanana ny komina Antananarivo renivohitra izao nisy ny fampanantenana fa hanangana tsena vaovao ametrahana ireo mpivarotra toa ny Etsanosy tsy mbola misokatra nefa ny varavarana treto ary efa maro no nilaza tamin'ireo mpivarotra voakasika fa tsy isan'ireo isitraka ny fototra-fitrasa tahaka itony. Ankilan'izay ny lalàna no mandrara ny fahafahana mivarotra an-dalambe kanefa tsy afaka no aizy ireo vahoaka madinika. Ny asa tsy misy ny kibo nefa tsy mba lamosina ny tsy fandrimpalemana manjaka izay tsy izy fa napahakevitra raina vahaolana matotra sy tsy miteraka savorovoro noho izany no ilaina. Fa isan'ireo lahara-pameana ho an'ny antokotiko Madagasikara ny fanabeazana hafaka 5 andro dia hiatrika fanadinam-panjakana voalohany hianany CPE ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra ho fiatrehana izany dia nomen'ny team talata maty tantsoroka ireo mpianatra hiatrika izany sy avy amin'ireo EPP misy 10 ao anatin'ny commune Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala. Mpianatra ambaratonga fototra anala fanadinana CPE ao amin'ny EPP misy 10 ao anatin'ny commune talata maty no nisitraka tantsoroka hiatrehana ny fanadinam-panjakana voalohany avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Tanjona ny fampirisihana sy ny fanomezan-kery ireo ankizy mpianatra hiatrika ny fanadinana ampitoniana sy ampilaminan-tsaina. Fahatsapana fa zava-dehibe ho an'ny ankizy amin'ny fiainany ny fanadinana voalohany amin'ny fiainany io dia mila tosika sy fankahirezana ka tsapandreo ray aman-dreny tsapany fikambanana komitima sy tokotima Madagasikara tao amin'ny talata maty
dia nandray anjara izy ireo fandrosena sy tosika ho an'ny mpianatra. EPP folo manerana ny commune Talatamaty. Ny fatany amin'ny ankizy io dia vonona marisika ary hita fa mila zany toe tamotamo sy fahatsiarovana azy zany ilay ampahery azy hiatrika ny andro lehibe amin'ny fiainana iny. Raha ho an'ny EPP teto faralaza manokana dia nambarany tale-tsekoly fa isan'ny olana ho an'ireo mpianatra ny fasahirana n'ireo ray aman-dreny ny sakafo sy ny kojakoja entina miatrika izany fanadinana izany no tena tsy misy. Tena makasitaka makatela fa zava-dehibe ho anay efa na dia nitsodrano menandra zazakely ireo ary dia oetin'ireo zazakely ireo hiatrika izany fanadinana izany. Faly ny fony dia voy izy dia manatena vahandokatra tsara izahay. Saotra betsaka dia makasitaka tena makatela. Isan'ny lohalarana ho an'ny Filomary Karavalomanana sy ny timany fanabeazana. Ireo mpianatra ankehitriny manko no hitondra ny firenena atsy ka isan'ny antony anaovany antokotima izay rafety ny fokotima sy ny vehivavitima ary ny komitima ao Talatamaty an'izao etsika izao. Maresaka iraisan'ny pirenena olona 770 namony ainy sy ary anjatony ireo tsy hita popoka vokatry ny farendrehan'ny sambo kely iray nitondra mpitsoponenana tany amin'ny faridranomasiny Grèce Somaly alarobia anjatony kosa ireo olona avitra somatsara ireto farany izay nanameloka ny fahatarany fatongavany mpamonjy vona Grika namonjy azy ireo fa ny manam-pahefana ny Grèce kosa tetsy ankilany sy nanao fanambarana ny laza fa ireo mpitsoponenana mihitsy no fa tsy nanaiky sy ny famonjena azy ireo onjalanena ny manana sy manohy Randriamalala. Sambo kely iray nitondra mpitsoponenana manodidina ny 100 ka hatramin'ny 700 no rendrika tany amin'ny ranomasina Ionienne any atsimo andrefan'ny Grèce Somaly alarobia. Olona 770 farafahakeliny namony ainy ary 100 ireo tsy hita popoka sy mbola karohana amin'izao fotoan'izao. 400 kosa ireo olona avitra somatsara. Ambany fanantenana ahitana olona mbola velona indray ireo mpamonjy vona noho ny tsy fampiny fitaovana ampiasan'ireo manam-pahefana Grika. Nilaza ireo olona avitra somatsara fa tara ny fahatongavan'ny mpamonjy vona namonjy azy ireo antony mahatonga ny isan'ireo namony ainy sy tsy hita popoka niakatra ambony be. Ny talata tolakandro nefa hitan'ny fiaramanidina mpiandry sistany Frontex avy amin'ny sampandrara Europeana misana ny fiarovana ny sistany ity sambo kely ity. Tsy nanaiky novonjena reny fireo mpitsoponenana raha ny fanambarana navoaka ny manam-pahefana Grika. Mbola mitohatra amin'ny androany fikarohana ireo olona tsy mbola hita popoka vokatry ity lozan-dranomasina ity. Faridranomasina anisan'ny fandehanan'ireo mpitsoponenana avy any Turquie mihazo ny kontinanta Europeana ny faridranomasin'i Grèce ary efa maro ny lozan-dranomasina toy izao niseho tany an-toerana. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tony mahazatra dia ny fandarana ao namarina sy ny Global News no aranao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsarina mission mitondra ny lohateny hoe les 12 coups de minuit ny sampana fampalalam-baovao. Mame fotoana anao Mirampitso indray velo maro tompoko.